eo amin'ny lafiny fampianarana sy ny fiahiana ara-tsosialy notorana mari-pankasitrahana ireo tanora vao afaka baka avy ao amin'ny lycée Andriamanelo ny farany herinandro teo. Vinahitana izany moa ny fikambanana gasy sanga ny orenana Avaradrano, lanonana izay natao tao amin'ny kianja akaiky ny biraon'ny commune nafanain'ireo mpiangaly ira gasy sangany ihany koa. Notolorany fikambanana gasy sanga ny orenana Avaradrano mari-pankasitrahana ireo mpianatry ny lycée Andriamanelo rehetra afaka baka farany teo. Tao amin'ny kianja maitso alasora no nanaovana ny lanonam-panolorana ny sabotsy teo. Singana manokana tamin'izany izy mianadahy nahazo ny mention très bien izay nahazo bourse d'études avy amin'ny mpanorona ny fikambanana gasy sanga ny orenana Avaradrano Andriamatoa Randrianève Jérémio Mivady notrony ireo ray aman-dreny ao an-tanàna. Tsy nanadino ireo tantsaha ihany koa ny fikambanana ka hanolotra zesika sy masom-bolo azy ireo. Nandritra ny lanonana dia nisy ny fanentan'ireo olona marobe tonga nanotriny mba ho sangany tokoa alasora manokana ary Avaradrano amin'ny ankapobeny amin'ny sehatra maro. Anisany nanamarika ity lanonam-panomezana ity moa ny fampisehoana vakidrazana sy hira gasy maimaimpoana nataon'ireo kalaza amin'izany.